Bonsoir adony retsika rehetra sotra ny tombo retsika tapany tratran'ty tapany faharotia tamin'ny tian'tia no izatsika ny fianarana ny tenin'Andriamanitra lesika dia mbola amin'le hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro na ihany koa hoe maty amin'ny alarobia zany fa tsy maty zoma dia eo no resahantsika zany raha sitrapon'ny tompo dia izahantsika hoe faranana amin'ny tian'ity izy raha tsy vitantsika amin'ny tian'ity dia amin'ny heriny zany fa efa zava-dehibe izay vitantsika izay ka dia isorantsika ny tompo ny mikasika ilay resaka tombo-kasea izany fa eo anatin'le hoe 3 andro 3 alina zany tsika resahantsika tamin'ny tapany maraina iny nresaka tsika mikasika le hoe menaka manitra sy zava-manitra hoe ahoana ny fipetraka amin'izay amin'le hoe Jesosy maty 3 andro 3 alina ao kibon'ny tany maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia hitantsika efa nitombona tokoa ny firafitra n'ilay hoe ny fidianana le menaka manitra nanamboarana azy ary ny fotoana izay hoe andehanana anosorana ny fatin'i Jesosy. Ny janonantsika farany dia nikasika le resaka ihany koa hoe le mpiambina nasiana ny ambina zany le fasana tonga ny ampitson'ny andro fiomanana ireto fariseo sy ny lohan'ny mpisorona nakany amin'ny Pilato zany hoe ny lakamisy maraina zany izy ireo nakany amin'ny Pilato nangataka mpiambina fa hoe ile zalahy iny ny laza fa afaka telona izy dia hitsangana amin'ny maty ka andreo dia angalarin'ny mpianatra eo ny fatiny ka dia nifitaka farany ratsy ny voalohany ka ambeny mafy ny fasana mandritra ny mandra-pahatonga ny andro fahatelo dia nomeny Pilato mpiambina izy ireo napetraka ny mpiambina tamin'iny andro iny dia ny lakamisy paska iny zany nametrahana ny mpiambina natao ihany koa ny fanisana andro voalohany ny andro lakamisy iny mandra-pahatonga ny zoma maraina andro faharoa zoma maraina mandra-pahatonga ny sabotsy maraina andro fahatelo sabotsy maraina mandra-pahatonga ny lahady maraina ary rehefa tonga le vehivavy nangenany andeha tany amin'ny fasana ny lahady maraina andeha hanositra ny fatin'i Jesosy alohana tongavany zareo tany dia zao nisy ororo tany mafy nisy anjely nidina tany an-danitra nanokatra ny fasana teo le miaramila ny ambina ny fasana nahita le anjely nanokatra ny fasana ka tahaka ny maty izy ireo fa tsy nahajery ilay anjely. Inona ny anton'izany? Ny anton'izany dia zao hoe tena ny ambina 3 andro 3 alina teo tokoa le miaramila zany satria tamin'ny andro fahatelo izy dia mbola teo amin'ilay fasana ary hitantsika fa nahazo 3 andro 3 alina mihitsy zany no ny ambenan'izy ireo teo amin'ilay fasana ihany koa zany. Izay zany no makasika an'iny zavatra iny zany ka alohan'ny anovizantsika ny lesona nefa dia zao hoe aleo hivavaka tsika reny dia apetratsika amin'ny tompondray ny fampianarana. Hivavaka ary tsika hivavaka tsika Jehovah'Andriamanitra raha io raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao mety izy raha nivavaka indray ianao any an-danitra any ko ankehitriny Andriamanitra raha nohy ny fianarana ny teninao zay sy ny fandiniana izany dia mety izy raha io mbola natrika anay fieneto indray ianao amin'ity anio ity ka aoka ny fanahinao ray no hiasa aminay amin'ny fahafinoana ka izy hanolotsaina anay sy hampianatra anay ny fahamarinanao raha izay dia tsy mahay na inona na inona na manana fahalalana na manana fahendrena fa ianao ny tompon'ny fahalalana sy ny fahendrena mampianara anay raha io ny teninao amin'ny alalany fanahinao masina fa vonikehany izay vahoakanao raha kofindrahanao izay Jesosy io ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra eo am-pilatananao no metrahana ihany koa Kristy ny fifandraisanay nanay tokantrano any ka aoka tsy hanan'ilay ratsy fahefanana izany na dia kely azy raha kofindrahanao Jesosy ny tokantranona ihany koa sy izay masana ny fiainana rehetra indrindra fa izahay ka arovy amin'ny loza sy amin'ny ratsy rehetra ny dia aoka tompo ianao ny ady anay amin'ny zana-tsim-pika lefa n'ilay ratsy rehetra mba tsy hanakery tsy hanapahefana aminay ka misy ara-sasany aminay mieno amin'izao fotoana izao kanefa tapaka ny fifandraisana dia aoka tsy hanakery tsy hanapahefana izany fa le vonona noho ny amin'ny raha ny zanak'ondry sy ny fofonain'i Kristy ka ninona zana-tsim-pika lefa n'ilay ratsy hoentina manakana ny fampianarana tsy handeha
dia le voniny zany no ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana lasa ny afo mandevina ny satana sy ny asany rehetra no ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy ny anaran'i Jesosy. Ravy satana no ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny fofinain'i Jesosy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao sy amin'ny tokantrano izay mandray izao fampianarana izao na amin'ny fifandraisana amin'ny tokantrano any fifanlevon'ny satana ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny filazanan'i Jesosy ary ny fofinain'i Kristy. Halleluia, halleluia. Derainy ianao Andriamanitra kalazainy naranao any. Eny Andriamanitra ray tsy mitratra ihany koa izany mananatra ny anatitra ny fifonana eto anatrenao raha io mamindrafo aminay ny amin'ny elokaisy ny tsy fahamarinana rehetra ary ny tsy fahatanterahana rehetra. Eny mpanompo tsy mahasoa ihany izay ary tsy mahatoky anatrenao ary natao anatin'ny fotoana izay nisaranay izy dia mety misy iotatsinahy mety nataonay ka ninona nataonay tompo ka raha tsy teo anatrenao dia fonanay aminao mangataka aminao izay Jesosy io diovy amin'ny ranao izay ho afa-pahotany sasao amin'ny ranao izay ho afa-kelo ka mariny izay no ny amin'ny ranao Kristy io ary amasino izay no ny amin'ny ranao dia mety izy Andriamanitra ray mpianatra anay indray ianao amin'ity tapany hariva ity ny teninao fa vonikeny izay vahoakanao dia aoka ny fanahinao raha hiasa aminay amin'ny fahafinoana ny anaran'i Jesosy nandratalezan'ny vavaka izany raha hitao anatrenao. Alleluia, amen. Dia iroso ary zany tsika dia io moa ny zavatra hitantsika zany dia zao hoe nahatratra tena 3 andro sy 3 alina tokoa zany ilay ireto mpiambina ireto zany niandry ilay fasana izany satria rehefa tonga ny lahady maraina zany dia mbola teo pasana izy ireo satria ny lahady maraina vao mangiron-dratsy indra mbola alin'ny sabata ao izy dia zao nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanokatra ny varavaran'ny fasana nahita azy ireo miaramila dia tahaka ny maty. Eo nefa ny lafiny anankiray dia zao hoe betsaka no milaza ihany koa zany amin'io amin'izareo izay manamarina hoe nitsangana amin'ny andro alahady Jesosy dia ny anamarinany zareo azy dia zao hoe hitanareo fa ny anjely no nanokatra ny fasana ao izy ka raha tsisy an'io anjely io dia tsy nisokatra io fasana io. Izany no afantarina fa nitsangana tamin'ny andro voalohany Jesosy satria le anjely no namohan'i Jesosy nivoaka tao pasana. Izay ny pirofo izy zany ka raha ohatra zany sika maheno an'izany fomba fiteny zany na manao analizy an'izany zavatra zany dia tena mety marina koa zany dia mety voafitaka sika amin'izay zavatra hoe tena mety diso le hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany le hoe maty amin'ny andro alarobia kanefa ninona ny zavatra nitenen'le anjely tamin'ireo vehivavy rehefa tonga teny pasana ireo vehivavy satria niresaka tamin'ny vehivavy le anjely dia ahoana izy le anjely mantsy an'le vehivavy dia vakitsika zao nitenen'ny anjely tamin'ny vehivavy. Matthieu 7:20 dia ny 9:9 Matthieu 7:20 ny 9:9 dia ahoana izy le anjely tamin'le vehivavy. Vakitsika mihitsy manomboka eo amin'ny 9:5 tsy maninona 9:5 sy ny 9. 7:20 sy ny 9. Ary ny anjely namalaka nilaza tamin'ny vehivavy hoe aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo tsy ato izy fa efa nitsangana araka n'izay nolazainy avika jereo fa taony nandrian'ny tompo. Ahoana tsara izy tonga tany pasany reto vehivavy reto dia niteny tamin'le anjely aza matahotra ianareo fa fantatro fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo tsy ato izy fa efa nitsangana araka nolazainy avika jereo fa tato no nandrian'ny tompo. Dia mety mbola isy alay-panahy ihany koa dia ilaza manao hoe ka zareo ingetary tsy nahatratra le fitsanganan'i Jesosy dia efa tsy tao ntsony Jesosy fa le anjely sisa tratrany teo zany fa dinio tsara nitenen'le anjely. Ahoana izy le anjely tsy ato izy tsy zay fotsiny zavatra niteneniny fa mbola mitohy fa efa nitsangana araka izay nolazainy efa nitsangana araka izay nolazainy. Eo zany nijerena le hoe fomba nitsanganan'i Jesosy ahoana ary le fitsanganan'i Kristy araka izay nolazainy hoe tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy.
dia ny zavatra nytenen'i jesosy nefa hoe tsy ato izy fifantsangana araka izay nolazainy dia izao ny tenin' jesosy. Matio 12:1-7. Matio 12:1-7. Verenantsika vakino io teny io. Ahoana izy jesosy mikasika ny amin'ny fitsanganana. Satria ny anjely zany nampatsiahany reto vehivavy hoe tsy ato izy fifantsangana arak'izay efa nolazainy, arak'izay efa nolazainy taminareo zany. Jesosy angefa niteny anareo an'izany, dia inona no nitenen'i Jesosy? 7. 12:1-7 dia izao no teneniny ato. Fa tahaka ny toerany Jona atelonandro sy atelonalina ao akibon'ny hazandrano lehibe, dia toy izany koa ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao anatin'ny tany. Miteny Jesosy hoe tahaka ny Jona 3 andro 3 alina tao akibon'ny hazandrano lehibe no itoeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao akibon'ny tany. Fantatsika tsara nefa Jesosy fa tamin'ny fotoana inona ny nandevenana azy? Larobia hariva no nandevenana ny Kristy. Tamin'ny fiomanana ny Paska no nandevenana ny Kristy, satria ny Paska alakamisy. Rehefa nalevina zany Kristy ny alarobia hariva, ny tenin'ny Kristy dia zao tahaka ny Jona 3 andro 3 alina tao akibon'ny hazandrano lehibe, dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelonandro sy atelonalina ao akibon'ny tany. Dia manisa zany ianao amin'ny fotoana izay natsofohana an' Jesosy ao akibon'ny tany io. Jesosy ao akibon'ny tany ny arivan'ny alarobia izy nampidirina tao. Izy ao akibon'ny tany ny fanisana manomboka. Lakamisy hariva zany amin'ny fotoana nandevenana ny Kristy, zay vao 2 andro iny. Zoma hariva, zay vao 2 andro iny. Ary sabotsy hariva, zay vao 3 andro iny. Ka raha sabotsy hariva ary ny 3 andro, ahoana ny hitsanganan'i Jesosy amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro? Fa Jesosy tsy maintsy tsy ato izy fefa nitsangana arak'izay nolazainy. Ka raha arak'izay nolazainy zany no jerena, dia tamin'ny fotoana inona zany no nitsanganan'i Jesosy? Sabotsy hariva zany no nitsanganan'i Jesosy. Eo zany no nitsanganan'i Jesosy. Ary tsy indray mandeha ny Jesosy ny tenan'izay fa namerimberina izany izy tamin'ny mpianatra. Jerentsika koa Matio 4:20 eo akaiky ihany. Matio 4:20-20. Dia ahoana izy Jesosy? Matio 4:20-20. Matio 4:20-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'izany no vao natorin'i Jesosy ny mpianany fa tsy maintsy hakany Jerosalema izy ka ampijaliany loholona sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanorad-dalàna, dia hovonoina ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Hitantsika teo ny famantarana men'i Jesosy hoe atelonandro sy atelonalina no itoerana eo akibon'ny tany. Izay no nolazainy. Dia eto koa Jesosy dia miteny hoe ampijaliany loholona izy sy ny lohan'ny mpisorona ary ny mpanorad-dalàna dia hovonoina ary atsangana amin'ny andro fahatelo. Amin'ny andro fahatelo no hananganana azy. Zany hoe tsy rehefa tapitra ny sabata zany vao hitsangana Jesosy, fa ao anatin'ny sabata no hitsanganany. Ariva alohan'ny maty masoandro, alohan'ny fataperan'ny andro fahatelo zany no maninona no hitsanganan'i Jesosy. Hitsangana izy amin'ny andro fahatelo izy. Hitoetra izy 3 alina sy 3 andro ao akibon'ny tany, ary hitsangana izy amin'ny andro fahatelo. Amin'iny andro fahatelo izy no hitsangana. Dia mbola teneniny ihany ilay izy. Atao amin'ny Matio 7:20 any eo akaiky eo, dia ny 2:20. 2:20. 2:20 ka hatramin'ny 7:20. 7:20, 2:20 sy ny 3:20 dia miteny izy. Ary raha nitoetra tany Galilea izy, Jesosy dia nilaza tamin'ny mpianany nanao hoe ny zanak'olona efa atolotra eo an-tanan'ny olona ka hovonony, nefa amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy ary dia nalahelo indrindra ireo. Matio 20:7. Mbola naveriny Jesosy zany teny zany. 7:7. Matio 20:7. Dia hoana izy ka atoriny amin'ny jentilisa mba ataony
ho fimehezana sy ho kapony sy omboany amin'ny azo fijaliana ary amin'ny andro fahatelo dia atsangana indray izy averin'i jesosy amin'ny andro fahatelo atsangana izy dia raha mijery zany tsika amin'le jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia zao maty amin'ny alarobia jesosy arivan'ny alarobia ny alohan'ny maty masoandro nahafatesan'i Kristy tahaka ny famononan'ny zanak'ondry izay vonona amin'ny Paska. Ny andro voalohany zany manomboka amin'ny nandevenana Kristy satria hoe 3 andro sy 3 alina ao akibon'ny tany zay le hoe ao akibon'ny tany satria zay mantsy le nilazaina hoe 3 andro sy 3 alina ao akibon'ny tany no itoeran'i Kristy. Dia manisa zany sika le 3 andro izy natsofoka ao pasana zany le hoe ao akibon'ny tany manomboka le 3 andro iny zany ny arivana natsofoanan'i Jesosy tao pasana. Andro voalohany amin'iny amin'ny apitso ariva raha ohatra ataontsika ohatrany hoe ataontsika ohatrany hoe amin'ny 5 sasany ariva ohatrany zany no natsofoka Jesosy tao pasana. Amin'ny 5 sasany apitso zany vao andro voalohany lakamisy ariva zany ohatra ho azay satria ariva tsy fantatsika le tena ora exact fa hoe efa akaiky ny sabata. Dia ataontsika hoe amin'ny 5 sasany ariva koa ny apitso ny lakamisy ariva zany vao feno andro voalohany iny. Averiko tsara le izy teo. Raha ohatra zany ka hoe Jesosy natsofoka tao pasana amin'ny 5 sasany ariva amin'ny alarobia dia raha apitso alakamisy amin'ny 5 sasany ariva zany iny vao maninona vao feno iray andro. Ny lakamisy ariva amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny zoma ariva amin'ny 5 sasany zay vao feno 2 andro. Zoma ariva amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny sabotsy ariva amin'ny 5 sasany izay vao feno 3 andro. Jesosy nefany lazaina fa hitsangana amin'ny andro fahatelo. Jesosy zany tsy hitsangana mihitsy ao aorianan'inona ao aorianan'ny andro fahatelo fa hitsangana amin'ny andro fahatelo izy zay ny faminaniana ka amin'iny andro fahatelo zany amin'ny ariva zany izy no hitsangana amin'ny fahataperan'iny andro fahatelo alohan'ny fahataperan'iny andro fahatelo iny zany no manina no hitsanganan'i Jesosy Kristy amin'ny maty. Ka raha tonga tany am-pasany reto vehivavy no tenen'ny anjely manao hoe fantatro fa Jesosy no tadiavinareo ato tsy ato izy fa efa nitsangana araka izay nolazainy taminareo. Le anjely tsy niteny fotsiny hoe vao nitsangana teo izy fa nitsangana izy araka izay nolazainy taminareo satria Jesosy Kristy dia zao maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina tsy maintsy mandeha araka ny soratra masina ny amin'ny Kristy. Dia tsy maintsy miverina zany reto vehivavy reto amin'ny fotoana iny no nitsanganan'i Jesosy. Ka Jesosy tamin'ny anjely nanokatra ny fasana io tsisy filazana mihitsy hoe iny Jesosy fa nivoaka tao am-pasana, tsisy filazana mihitsy teo hoe iny Jesosy fa nitsangana fa ny zavatra nitenenina fotsiny dia zao tonga ny anjely nanakodino vato dia tsy zakan'ilay miaramila ny nahitany zareo an'ilay anjely dia nikarapaka tahaka ny maty izy. Ny fanontaniana mipetraka dia ity raha ohatra zany ka raisina le hoe raha raisina zany le hoe nitsangana andro alahady Jesosy kanefa fantatsika tsara fa i Jesosy dia tsy maintsy manaraka ny voalaza ny soratra masina. Dia fantatsika zany fa Jesosy na iny nitsangana ny sabata ariva izy dia eo ihany koa hoe andron'ny tompo zany no nitsanganan'i Kristy satria ny sabata dia andron'ny tompo ny sabata. Ny fiangonana amin'izao na ny fivavahana amin'izao ny ankabeazany dia milaza fa zany andron'ny tompo zany dia ny andro alahady izay no mahatonga hoe mivavaka amin'ny andro alahady fa tsy andron'ny tompo ny alahady satria na Jesosy ara tsy nitsangana tamin'ny alahady zany fa nitsangana tamin'ny sabotsy Jesosy zany sabotsy ariva izy no nitsangana. Dia ny andron'ny tompo zany no nitsanganan'i Jesosy sabata no nitsanganan'ny tompo satria tompon'ny sabata ny zanak'olona. Fa ilay Jesosy kosa nitsangana alahady dia tompon'ny alahady iny Jesosy iny zany. Maro ny mino anazy. Ka raha mandray ny raisonnement ny zareo tsika na ny fomba fisainany zareo hoe i Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny andro alahady satria ny anjely no nanokatra ny fasana mba hahafahany nivoaka tao pasana fa raha tsy zany Jesosy tsy nivoaka tao. Dia hono ary zareo raha nanaraka ny soratra masina ny nahafatesan'i Kristy
ka nitsangana izy ny sabaty ariva dia inona nataony tao pasana tao zany taitra izy petraka izy aloha tena mbola midy ty le fasana zalahy mbola maraina iny vao avy eo nokatra le fasana alao loha valiko kely le akanjoko ty dia nivalony eo tongony le toerana anatoriny zany le akanjony mbola napiripirina tao izy ohatrany malotoloto koa zany dia mety mbola namafatrany kely taovy izy zany na izy mety ny molomolona koa tena mba ela kory zalahy zany fatany fahitsangana androany a nefa raha pitsy maraina nomeny rendez-vous dia normalina ve zany fa zao Jesosy tsy mila anjely amoaka azy eo pasana na dia nanokatra ny fasana raha ny anjely tsy no hoe amoanan Jesosy eo pasana no nahatongavany anjely hanokatra ny varavara-pasana fa inona ny antony namoan'ny anjely ny varavara-pasana ny antony namoan'ny anjely ny varavara-pasana dia fampisehoana fa efa nitsangana tamin'ny maty ny tompo ho fantatry ny reto hoe efa nitsangana izy satria raha tsy nisokatra io varavara-pasana io izy any nalala hoe nitsangana tao tokoa nge Jesosy fa ny antony ihany koa dia zao hoe araka le filazan'ny olona hoe Jesosy mba hivoahany tao pasana dia zao hoe ny anjely no nanokatra ny varavarana dia araka le niteneniko teo hoe Jesosy tsy mila anjely zany hanokatra ny varavarana ny fasana satria Jesosy dia zao rehefa nitsangana tamin'ny maty izy na io rindriny io ara tsy mahasakana an' Jesosy intsony impirimpiry Jesosy niseho tamin'ny mpianatra ny varavarana midy misy rindrina dia iny Jesosy mipotra eo ampovoaniny zareo zany hoe ny rindrina zany tsy mahasakana ny Kristy ka raha nitsangana izy ny sabata ariva tsy nila ny andry ny anjely apitso maraina izy vao hanokatra ny fasana tao amoaka anazy fa ny antony namoahan'ny anjely ny varavara-pasana dia anehoana amin'ny rehetra fa nitsangana tamin'ny maty ny tompo araka ny voalazana jerentsika nge ny toko sy andiny milazana zany hoe ny rindrina tsy mahasakana an' Jesosy vakitsika kely ty atao amin'ny jaonina toko faharoapolo jaonina toko faharoapolo dia ny andininy fa 7:20 sy ny 20 jaonina toko faharoapolo andininy 7:20 sy ny 20 dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa harivan'ilay andro voalohany amin'ny herinandro raha voarindrina ny varavaran'ilay ny angonan'ny mpianatra Jesosy io fa nitsangana zany ny mpianatra mbola nivory tamin'ny toerana anankiray satria natahotra izy ireo rehefa harivan'ny ilay andro voalohany amin'ny herinandro raha voarindra ny varavaran'ilay ny angonan'ny mpianatra noho ny fahatahoran'ny jiosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo inona ny zavatra nisy nidina ny varavarana mpianatra rery ny tao ny zavatra nitranga tonga Jesosy dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany dia nanao taminy hoe fiadanana ho anareo ary rehefa nilaza izany izy dia naseho any azy ny tanany sy ny lalovony dia faly ny mpianatra raha nahita ny tompo nikatona ny varavarana teo Jesosy nipotra teo ampovoan'izy ireo nga nyrindrina mahasakana an' Jesosy zany Thomas nefa tsy teo tamin'io fotoana io Thomas tsy teo tamin'io Thomasy dia rehefa nitantara ny mpianatra hoe niseho taminay teto Jesosy nahita azy zay dia ozy Thomas za tsy mino an'izany raha tsy hitako ny tanany ny fatsihana iny lany von'le fonina iny za tsy mino an'izany afaka andro vitsivitsy rehefa teo Thomasy afaka 9 andro dia niseho tamin'ny mpianatra indray Jesosy mbola naninona ihany ny efitrano nikatona ny varavarana tao amin'ny efitrano izy ireo vakitsika ny 5:20 sy ny 7:20 dia ahoana izy ary noho ny afaka valona dia tafangona teo indray ny mpianany ary teo koa Thomasy dia tonga Jesosy rehefa voarindrina ny varavarana ka nitsangana teo afovoany dia nanao hoe
fiadanana ho anareo. Afaka avalona ozy izy tafangana teo indray ny mpianany. Ary teo koa Tomasy dia tonga Jesosy rehefa voarindrana ny varavarana. Zany hoe efa voarindrana ny varavarana, tonga Jesosy. Dia ahoana ozy izy Jesosy? Nitsangana teo voany dia nanao hoe fiadanana ho anareo. Ary hoy izy tamin'ny Tomasy, atefeo eto ny ratsan-tananao ka jereo ny tanako, ary atefeo tokoa ny tananao ka ataovy amin'ny lany voko, ary aza ho isan'izay tsy mino fa minoa. Ary ho isan'izay tsy mino fa minoa. Ianao koa zany mino. Fa Jesosy tsy voasaka ny varavarana zany. Jesosy nitsangana iny zany tsy ohatran'izy le teto tany taloha tsony iny, alohan'ny nafatesany. Fa le Jesosy efa nitsangana io, efa maninona? Efa afaka mandika rindrina, afaka mitraverser mur, tsy voasaka ny rindrina intsony. Fahefan'Andriamanitra zany. Ka ahoana ny ilazantsika manao hoe ny anjely no nanokatra ny varavarana teo mba ahafahan'i Jesosy nivoaka, fa raha tsy nidina ny anjely dia tsy nivoaka. Ny intervention'ny anjely na ny aviany anjely dia zao, mba hanokafana ny varavaram-pasana, ho hitany rehetra fa efa tsy ao intsony Jesosy fa efa nitsangana araka ny nolazainy. Izay no nahatonga ny anjely nanokatra le varavarana. Dia rehefa tapitra ny andro fahatelo amin'ny arivan'ny sabata zany, dia zao efa nitsangana ny tompo, efa tsy tao pasana intsony izy tamin'iny fotoana iny. Ny olona rehetra tsisy nalala fa tanteraka ny fitsanganany araka izay nolazainy. Araka izay nolazainy. Amin'ny tianantsika an'izay ary mikasika le hoe Jesosy maty amin'ny antsasaky ny herinandro iny dia izao. Araka ny zavatra rehetra hitantsika zany dia afaka milaza mihitsy tsika manao hoe tanteraka ara-baky teny ihany koa le faminan'iny Daniela ny amin'ny Kristy le maty amin'ny antsasaky ny herinandro. Hoe tamin'ny herinandro nahafatesan'i Kristy zany dia tena maty ihany koa izy antsasaky ny herinandro ara-baky teny. Maty tamin'ny andro alarobia zany. Nataontsika teo ny fanisana mikasika le hoe menaka manitra. Nataontsika ny fanisana mikasika le hoe miaramila ny ambina ny fasana. Dia nahoana? Na 3 andro sy 3 alina ny toeran'i Kristy tao an-kibon'ny tany. Donc afaka milaza mihitsy sika zany manao hoe le faminan'iny Daniela ny amin'le hoe fampitsarana ny fanatitra latsaza amin'ny antsasaky ny herinandro. Zany hoe amin'ny fotoana izay amin'ny nonan'ny Mesia zany, tsy tanteraka fotsiny io amin'le taona ara-paminaniana, fa tanteraka ihany koa io tamin'le herinandro nahafatesan'i Kristy zany, ka hoe maty tokoa Kristy ara-baky teny tamin'ny antsasaky ny herinandro. Dia araka ny soratra masina zany nahafatesan'i Kristy izay zao tanteraka ara-paminaniana sady tanteraka ara-baky teny zany. Ny vokatra n'izany rehetra zany anefa dia izao. Misy Jesosy anankiroa zany. Misy Jesosy anankiroa, zay ny vokatra n'izay zavatra zay. Inge le tenenin' Jesosy, averintsika le tenenin' Jesosy. Matthieu 4:20. Averintsika tsara ny teny iny. Matthieu 4:20. Dia vakintsika ny 4. Ahoana izy Jesosy? Ary Jesosy ka namaly ka nanao taminy hoe mitandrema fandrao misy amitaka anareo. 5. Fa maro no avy amin'ny anarako anao hoe izaho no Kristy, ka maro no voafitany. Maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izaho no Kristy, ka maro no voafitany. Dia mitoy ihany izy, mbola zavainy le izy 9:20. Ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka hamitaka anareo. Amin'ny alalan'ireo mpaminan'ireo no hampianatra fampianarana mikasika an'io Kristy io, izay tsy nahazo an'io famantarana io. Dia ahoana ozy izy? Toizantsika le izy 5:20 dia zao no tenenina. 5:20. Fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka haneo famantarana lehibe sy fahagagana, ary azo atao na ny olo voafita aza dia ho fitahana. Be zany no voafitaka an'io Kristy io. Be ihany koa no voafitaka ireo mpaminany izay mampianatra an'io Kristy io.
maro no voafitano izy izy enina dia ny olom-boafidy azy ka io zany le izy misy Kristy sy anankiroa zany ny anankiray Kristy sandoka ny anankiray Kristy le araka ny soratra masina ny anankiray le Kristy araka ny soratra masina dia le Kristy maty tamin'ny atsasaky ny herinandro maty tamin'ny alarobia tanteraka arabaky teny any ko ny faminaniana iny nahazo 3 andro 3 alina tao akibon'ny tany nitsangana tamin'ny andro 7 tamin'ny andro sabata ariva andro ny tompo io araka ny voalazana lay Kristy maty azoma nitsangana amin'ny andro alahady tsy nahazo 3 andro 3 alina araka ny famantarana nomeny Kristy izao no mantarana izao ny famantarana omeko anareo Kristy 3 andro 3 alina no toerako akibon'ny tany ilay Jesosy maty zoma nitsangana alahady tsy nahazo 3 andro 3 alina fa ray andro sy tapana izy nytao sy 2 alina izy nytao tsy nahazo an'izay dia zany misy Jesosy anankiroa zany ka raha vao miteny ianao Jesosy anankiroa dia zao lasa misy finoana anankiroa zany raha kristianina ianao dia tokony finoana anankiray ny finoanao zany fa amin'izao nefa zany amin'ny maha kristianina dia zao misy Kristy anankiroa tsy izaho no miteny an'izany fa Jesosy no miteny an'izany hoe misy Kristy sandoka ka maro no voafitano izy izy Jesosy no miteny an'izany fa tsy izaho eo amin'ny andininy faefatra izy miteny an'izay verenako tsara le izy tova sao dia lazainareo fa za koa mamorona amin'le izy andininy faefatra ary Jesosy namalika nanao taminy hoe mitandrema fandrao misy amitaka anareo andininy fadimy fa maro no avy amianarako anao hoe izaho no Kristy ka maro no voafitany andininy faraiky amby folo ary izy mpaminany sandoka maro hitsangana ka amitaka ny maro andininy faefatra amby 20 fa izy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka hitsangana ka ny famantarany lehibe sy fagagana ary raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahana Kristy no miteny an'izany izy Kristy sandoka izy mpaminany sandoka misy zany io Kristy sandoka io ho an'izay mino an'io Kristy sandoka io finoana anankiray zany zay ho an'izay mino an'i Kristy io maty araka ny soratra masina finoana anankiray zany zay ary ny filazana an'izao nge tsy zakan'ny olona nge zao zay le fahamarinana Kristy maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina tsy ato izy fifantsangana araka zay voalazany taminareo fa Kristy dia ho vonoana ho atolotra eo anatrehan'ny mpisorona izy ary ho vonoana ary hitsangana izy amin'ny andro 7 izy zay ny voalaza teo dia lasa misy raha tokony finoana kristianina tokony anankiray zany lasa misy kristianina anankiroa zany satria misy Kristy anankiroa ho an'izay mino an'ilay Kristy maty Jesosy maty alarobia maty amin'ny atsasaky ny herinandro nitsangana tamin'ny andro 7 tanteraka araka ny voalazan'ny soratra masina finoana anankiray zany zay vahoaka ray ny manaraka an'izay ho an'ny zay mino fa Kristy maty amin'ny andro zoma nitsangana amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro tsy nahazo 3 andro 3 alina ho an'ny kristianina rehetra zay mino an'izay finoana anankiray zany zay fantatsika fa ny finoana no mitondra atsika ny finoanan'i Kristy no azahoantsika famonjena raha fantatrao zany fa Kristy maty zoma no azonao famonjena dia mahavonjy anao zany zay dia any zany finoana anankiray zany zay fa ny any noko dia itsy Kristy maty amin'ny atsasaky ny herinandro io noko io no azahoako famonjena dia io ny noko io no arahako fa za tsy mino an'i Jesosy maty zoma io dia lasa misy finoana anankiroa zany le izy ankilany Jesosy maty amin'ny alarobia vitsy ny mino anazy io ankilany Jesosy maty azoma maro ny mino anazy io dia manao paralelisme zany tsika amin'io manao paralelisme zany tsika zaraintsika manao tableau zany tsika dia asiantsika zany ataontsika hoe ankilany Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia minorité na hoe vitsy ny mino anazy io dia amin'ny ankilany Jesosy maty zoma majorité na maro zany no mino anazy io Jesosy maty alarobia io dia zao na io le voalaza ny mpaminany Daniel hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro
natao ny fanisana tokoa nahazo 3 andro 3 alina le io Jesosy io araka ny soratra masina hoe tanteraka rabaky teny ve io nafatesan'i Kristy io tanteraka rabaky teny tokoa izy nahazo 3 andro 3 alina tao kibony tany ankilany mifanandrify amin'iny Jesosy maty azoma fampianaran'ny eglizy io izay nolovain'ny fiangonana kristianina maro amin'ny ankapobeny Jesosy maty amin'ny antsasaky ny herinandro maty talohan'ny andro paska tamin'ny andro alakamisy tamin'ny fotoana io Jesosy maty amin'ny andro zoma aorinan'ny paska ny nafatesany io Jesosy maty amin'ny antsasaky ny herinandro nahazo 3 andro 3 alina tao kibony tany Jesosy maty azoma ray andro sy tapany sy 4 alina ny toerany tao pasana Jesosy maty amin'ny antsasaky ny herinandro nitsangana tamin'ny andro sabata andro ny tompo ny tsanganany ary ny vahoakany io Jesosy io dia mivavaka amin'ny andro sabata satria sabata no andro ny tompo mahatsiarova ny andro sabata namasina azy fa sabata ny Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito mivavaka amin'ny andro fahafito io ny olona izay minoana i Jesosy maty amin'ny antsasaky ny herinandro io nitsangana tamin'ny andro ny tompo ankilan'le Jesosy maty zoma lasa nataony zareo hoe andro ny tompo ny andro alahady lasa andro fivavahana ihany koa ny andro alahady maro no mivavaka amin'io andro alahady io andro ny tompon'le maty zoma io ao anatin'ny baiboly fanandrify antsika Andriamanitra nanome ny didy 10 ho tandremany voakan'Andriamanitra ao amin'ny didy 2 ao amin'ny baiboly dia miteny manao hoe aza manao saron-dravatra voasikotra iankofanareo ho aminy ozy izy ny didy 10 ny eglizy ny didy 2 dia tsy mitovy amin'io an'ny baiboly io hoe aza manao saron-javatra voasikotra iankofanareo anatreny fa ny didy 2 ny eglizy dia manao hoe aza manononona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao fa tsy ataon'i Jehovah tsy manatsiny izay manonona foana ny anarany zany ny didy 2 ny eglizy zany ny didy 3 ao amin'ny baiboly aza manononona foana ny anaran'i Jehovahandriamanitra ao ianao ny didy 3 ao amin'ny katesisy fampianaran'ny eglizy mana masina ny andro alahady io le andro ny tompo io aza miasa fa manompoan'Andriamanitra didy 3 ny eglizy zay didy 4 ao amin'ny baiboly inona zavatra resahany io mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy fa sabatany Jehovahandriamanitra ao ny andro fahafito ozy izy didy 4 ao amin'ny katesisy amin'ny didy 10 ny eglizy manajany ny rainao sy ny reninao didy 5 ao anatin'ny baiboly manao hoe manajany ny rainao sy ny reninao didy 5 ao amin'ny eglizy na ny katesisy dia hoe aza mamono olona dia rehefa avy eo manomboka eo amin'ny didy 5 io dia zao ny dekalena daholy ilay didy 10 rehetrarehetra satria nisy nanesorana zany tao nesorana le hoe aza manao saron-javatra voasikotra ikofanao anatreny nesorana tao amin'ny didy 10 katolika zany zay sy didy 10 ny eglizy aza manao saron-javatra voasikotra ikofanao anatreny nesorana tao ihany koa le hoe manajany andro sabata nesorana tao zay dia rehefa avy eo ny ambony ny dekalena zany hoe lasa naisaka ny ambony zany dia ny didy 10 ao amin'ny baiboly manambara manao hoe aza mitsiritritra fananan'olona aza mitsiritritra vadin'olona amin'ny didy katolika didy 10 katolika io na ny didy 10 ny eglizy dia zao nozarain'ny roa io didy io ka lasa nataony didy 7 ny anankiray dia nataony didy 10 ny ray ny 7 nataony hoe aza maninona aza maniry fananan'olona dia ny didy 10 nataony hoe aza maniry vadin'olona nefa ao amin'ny didy 10 anatin'ny baiboly ny didy 10 dia hoe aza maniry fananan'olona aza maniry vadin'olona novainy daholo zany io tsy mamorona an'izany
tsy mamorona n'zany mandraso aseoko atsika mihitsy fa ao anatin'ny boky katesizy katolika misy an'zany zavatra zany fa ho atsika katolika zany za koa mba katolika nke taloha malala tsara n'zany mba nianatra katesizy any de ty manana boky aty katesisme de l'église katolika zay izy ele izy ato de jerentsika ty amin'ny page 500 jerentsika ty amin'ny page 500 tsika amin'ty boky ty de miresaka ny amin'ny didy folo izy io de jerentsika tsara page 500 zany amin'ty zany hitantsika anazy tsara de ovakika eto amintsika eto zarainy anankitelo le izy amin'ny partie voalohany eo de apetrany eo ny didy folo ny baiboly tena apetrany tsara mihitsy ty zany ty zao apetrany tsara le izy zany apetrany tsara eo didy folo ny baiboly zany apetrany tsara le izy de eo ampovoany apetrany ndray leo amin'ny Deutéronomie zany hoe mitovy amin'leo amin'ny le didy folo mantsy eo amin'ny Exodus toko 20 zany no misy anazy io de eo ampovoany asiny le Deutéronomie satria Deutéronomie zany famerenana le didy folo tao amin'ny Exodus toko 20 de amin'ny tapany fahatelo eto inona ny zavatra resana io formule catétique ozy izy io zany le catéchisme zany na le catécise hotsika malagasy de apetrany eo am'izay le izy de jereo tsara didy folo ny an'Andriamanitra io nasiko soratra menamera eny hoe reo le didy folo zany misy point kely fa tsy hitatsika mola izy zany de nenazy napetra mifanandrifo eo ny didy folo ao anatin'ny catéchisme de le zavatra nylazaiko tamintsika rehetra teo ny zavatra voasoratra hoe reo ny didy folon'ny eglizy reo tsy zavatra mamorona n'zany fa zany ny zava-misy zany ozy ny eglizy manao hoe mana masina ny andro alahady anamasina azy aza miasa fa manompoan'Andriamanitra ozy izy inona ny zavatra misy ny fiangonana kristianina rehetrarehetra ny akabeazany de mivavaka amin'inona amin'ny andro alahady io daholo inona ny antony mahatonga azy am'izay satria hoe io no nitsanganan'ny tompo tamin'ny maty zay no mahatonga azy mivavaka amin'ny andro alahady eny kanefa de zao diso izay satria Jesosy tsy nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro fa nitsangana tamin'ny andro sabata arivan'ny sabata nitsanganan'ny Kristy ary Jesosy Kristy tsy tompon'ny lahady fa tompon'ny sabata ka diso ny filazanan'izay zany de raha vao mino an'izay zany ianao de manino diso ny Jesosy inono zany ka le Jesosy tompon'ny alahady ny vavahanao fa tsy tompon'ny sabata de fa tsy zany le Jesosy ivavahanao fotom-pampianaran'ny eglizy io finoana iray zany io ny fiangonana akamaroany be deaibe ny kristianina maninona mivavaka amin'io andro daholo ny akamaroan'ny eglizy rehetra ao ny katolika ao ny evangelika ao ny mivavaka amin'io daholo zany ny akabeazany ao koa raha ny sasany misy mivavaka amin'inona mivavaka amin'ny andro sabata nefa maninona mino an'io Jesosy io koa nitsangana amin'ny andro alahadiko raha vao mino an'io Jesosy nitsangana amin'ny andro alahady io zany de efa finoana ray ihany koa zay fa izy io mampatahotra satria ny zavatra mampatahotra amin'izy io de zao hoe finoana iray de zay finoana ray zay nitambarana izy ireo hoe finoana fa Jesosy nitsangana tamin'ny andro alahady de lasa lahady ny andron'ny tompo anika na misy olona mivavaka amin'ny andro sabata aza de lasa mino an'io Jesosy io ihany koa hoe nitsangana tamin'ny andro alahady io ka izay le antsoina hoe unité dans la diversité zany hoe fitambarana zany na de tsy mitovy ara ny fivavahantsika zany de afaka mitambatsy sika na amin'ny fomba hoana na amin'ny fomba hoana ny sasany manao kominio voalohany ny sasany manao fandraisana fanasan'ny tompo miaraka amin'ny divay kely ao amin'ny eglizy ohatra ny mopera ihany no misotro divay de ny vahoaka mena kominio voalohany de any amin'ny protestanta ny mpino ray sady misotro divay izy ny mihinana mofo any amin'ny fiangonana evanjelika ohatr'izay ihany koa any amin'ny fiangonana katolika batisan'ny zazakely protestanta koa batisan'ny zazakely any evanjelika batisan'ny olo-dehibe any amin'ny fiangonana adventiste mivavaka amin'ny andro sabata batisan'ny olo-dehibe fa zao mino koa fa nitsangana tamin'ny andro voalohany Jesosy misy fiangonana hafa ihany koa ny fiangonana evanjelika ihany koa izy nino an'io Jesosy maty amin'ny antsasaky ny herinandro mihitsy izy mivavaka tamin'io andro mitory an'io Jesosy maty amin'ny antsasaky ny herinandro izy fa amin'izao fotoana zao zany ny filazana zany hoe Jesosy maty amin'ny antsasaky ny herinandro zany tsy azo lazaina tsony zany na amin'ny radio aza
zay ananana zany fiangonana zany satria nahoana efa mifandray tanana tonga tany Madagasikara ny papa de efa mitehaka mihitsy nandray an'ny papa nahazo toezam-boninahitra nandray an'ny papa misy raha misy fiarahana tsisy mahasamihafa unité dans la diversité fa ianao vao manaiky ny église ianao de firay amin'ny église ianao zanaky l'église daholo fa manaja ny église ianao de efa zay daholo zany manaja ny andron'ny église ianao zany ninona mety fomba irahanao aminy afaka miteny ianao zay nge tsy zao zay rehefa miaraka aminy ianao de efa zay unité dans la diversité fiarahana na de hoe tsy mitovy ara zany ny fomba fivavahana fa hoe Jesosy ray ny ivavahana zay ngely izy Jesosy ray ka izy Jesosy ivavahana ka raha miteza ianao hoe za mino ny Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro nefa ny asa ataonao manohatra am'izay de efa makany akilany ianao fa raha manaraka le Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro tokoa ianao de tandrimanao ny didiny sy ny fitsipony arahanao tsara mihitsy zany fa tsy hoe mino fotsiny any Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro de ny ataoko mitovy amin'ny ataon'ny hafa ihany inona mahasamihafa anao am'zany efa nomenao lamosina koa Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro io zany efa tsy inonao tso fa nomenao lamosina izy nalaonao ny fandray tamin'ny fiarahana amin'ny hafa io le tonga amin'ny fitenena hoe afao tondromaso ako tononona amin'ny anaranao zay nge le resantsika any amin'ny Isaia nisy vehivavy 7 ny azona lehilahy anankiray ka nilaza nanao hoe ny anina ihany no aninay ny lambana ihany no tafianay faoko zay ho tononona amin'ny anaranao ka afao tondromaso aoko zay ho tononona hoe kristiana aoko zay ho tononona hoe maty amin'ny atsasaky ny herinandro ny Jesosy nonay fa ny ataonay de mitovy amin'ny ataon'ny église ihany ny ataonay sy ny ataonay rehetrarehetra inona mahasamihafa anao unité dans la diversité zay le fiarahana zay nge le antsoina hoe ecuménisme miaraka zareo anatin'le communisme tsisy mahasamihafa tsony satria lalana ray ny arahana ary reo zay nanohatra ny église fahiny de lazaina fa efa en partenariat avec l'église am'izao fotoana zao zany hoe mifandray amin'ny église zany am'izao fotoana zao misy sary mandehandeha ihany amin'ny Facebook eny mifandray amin'ny soisty ny ataontsika hoe ny cardinal ny église any Madagasikara ny évangélika reo milaza nanohatra taloha reo normal nge zany fa izy io zany ninona zavatra andron'ny église io andro alahady io église nino an'izany voalohany église nanao an'izany fampianarana zany voalohany hoe Jesosy Kristy de nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny andron'ny herinandro zay mino an'izany de mino fampianaran'ny église daholo afaka manao zay tianao atao ianao fa otsisy ny église rehefa miaro an'io Jesosy io anao de fa ozy misaotra ry zanako izy izy na nilaza ihany koa ary ianao hoe maty ala mitsasaky ny herinandro Jesosy fa iny kanefa ianao fa tsy mitory am'izany tsony satria foananao ny fitoriana am'izany amin'ny ainao manjery hoe tsy azo atao tsony zany ary ny sasany ara tena nahazo réprimande mihitsy vao nahazo teny levilevy mihitsy maninona mbola nalefanareo ihany zany tao amin'ny radio tao nefa va hoe tsy azo atao zany satria nahoana satria tsika efa mifandray am'zareo de tsy azo atao tsony zany de aholy zany ty fampianarany ty tsy sanatry n'izany no fankalana ny église katolika fa fanokafana ny saina ity fa ny fahamarinana de miteny amintsika ny fahamarinana de tsy an'ny église katolika na an'ny église protestante na an'ny église évangélika na tsy mihitsy ny fahamarinana fa ny fahamarinana de an'ny Kristy ary ny soratra masina de milaza manao hoe Kristy de tsy maintsy mandeha araka izay nanoratana azy Kristy nitsangana tamin'ny andro fahatelo manaraka an'izay zany Kristy manaraka an'izay Kristy ka mifarany zany de zao ny zavatra misy de zao fiangonana roa ihany sisa mijanona amin'ny farany de araka ny tenin' Jesosy manao hoe misy jirijina 10 izy ny 5 adala de ny 5 endry ny anankiray ny vidy menaka ny vidy diloilo ho an'ny vidy solika ho an'ny fanaovanjirony ny anankiray kosa ny eritreritra nanao hoe ampy aty
rehefa mino an jesosy dia ampy azy zany za tsy mila zany jesosy maty zoma zany na maty amin'ny mahatsasaky ny herinandro fa rehefa mino an jesosy dia ampy azy zany dia atovy an'izany koa zay le antsony jesosy hoe dimy adala nge zay le izy fa zay mividy solika maninona mandray le fahamarinana nisy ny ke nandray ny tenin'Andriamanitra teny an-dalambe teny dia nitsaingohan'ny vorona ny samborony satana dia tsy naniry tao aminy le teny nisy naniry teny anaty vato amin'ny voalohany izy falifaly ery nandray le fampianarana voasendra ny ady kely izy dia nanaona lefa malaky izy nisy ny sasany tao anatin'ny tsilo nandraisana le tenin'Andriamanitra eo amin'le fierenana ny fiainan'izao tontolo izao mbola velina miariarena mbola variana amin'ny resaka kariera amin'ny resaka asa zao variana amin'ny fiainana eto tany dia lasa na iny tsy naniry tao amin'ny tenin'Andriamanitra fa ho an'ireo izay nandray tsara ny teny dia naniry 30 eny 80 eny avy zato eny ny tombo tao amin'izay teny zay ireo le antsoina hoe dimy eny ireo nandray ny teny nisy koa vehivavy anankiroa nitoto varo izy Jesosy ny ray ny ray sy nandray navela satria ny ray nitazona tsara ny teny ny ray nanao kototoany zany hoe rehefa mino any Jesosy dia ampy azy zany kanefa io famonjena io dia miankina amin'ny Kristy fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay mba tsy ho very zay rehetra mino azy mino ve ianao fa Jesosy dia maty amin'ny atsasaky ny herinandro araka ny soratra masina mino ve ianao fa Kristy dia maty araka ny soratra masina nalevina araka ny soratra masina nitsangana araka ny soratra masina mba tsy ho very zay rehetra mino azy fanana ny fiainana mandrakizay fa zay tsy mino kosa ozy izy dia efa voaheloka ary iza no manameloka azy tsy zaho izy Kristy fa nyteny izay nolazaiko no maninona no manameloka azy io tenin'ny Kristy ihany eka zany no manameloka Kristy milaza hoe 3 andro 3 alina tsy finonoana io dia io ihany no miampanganao zany tsy izaho mihitsy no miampanganao fa iteny ihany no miampanganao misy olona anankiroa kosa izy matory eo ambony fandriana ny ray ho raisina ny ray tavela satria nahoana ny ray nandray ny teny ny ray tsy nandray dia anjara antsika ilay izy zay nikasika ny lesona iny tapitra ny fotoanantsika amin'ny heriny zany tsika mamitana n'izay voalaza rehetra zay dia isaorantsika ny tompo tapitra ny lesona mikasika an'iny tomboka zay iny zany zay ny amin'iny Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro mafy le teny nefa zay le fahamarinana mamy ao am-bava mangidy eo akibo ny fitenenana raha io manamasinana eny amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana ivavaka tsika Jehovah Andriamanitra raha io misaotranao zahay raha afaka nianatra ny teninao sy nandinika izany manamasinana ay tompony amin'ny teninao ny teninao ny fahamarinana so raha atao am-pony raha io ny teninao ary ataovy ao an-tsainay aoka raha itsopian'ny mpanadino izay fobaka toy ny teninao eny raha io aoka rehetra nana satana fahifanana izany teny zany na dia kely aza fa aoka tompo hitombo sy tsimoko ao anatin'ny vahoakanao mba hitondra vokatra Andriamanitra dia raina mandrakizay ny anaranao any ny anaran'i Jesosy alleloia amen dia izay ny amin'iny lay ny tombo daholo tsika rehetra baibay daholo My